ho an'izay rehetra malalan'Andriamanitra sady voantsony masina ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy-masina. Anio alahady 7 Jolay 2024, alahady 5 manaraka ny Trinité, alahady izay hitondranam-bavaka ny sampana tanora kristiana manerana sahany FJKM, alahady fakasitrahana mitandrina mpisahatra raha mangarivo manomy anakavy. Imbadinana ny loha hevitra hoe olom-bao antsony pina. Ny liturjia amin'ny endriny 7 no anatanterahana izao fanompo-pivavahana izao. Ho fisarana sy fideranan'Andriamanitra dia hiarahantsika mamaky ny salamo efa voalahatra, hiaraka hisangana isika. Amin'ny anaran'i Jesosy, anandratra anao ary Andriamanitra mpanjako, tsy ankalaza ny anaranao mandrakizay tory. Ankalaza anao isan'andro aho, tsy hidera ny anaranao mandrakizay tory. Lehibe Jehovah ka tokony hoterana indrindra, ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazana. Hitaranaka rehetra samy midera ny asanao aminy. Tsy hanambara ny asanao lehibe. Ilaza ny voninahitra ny fitondrananao sy ny asanao mahagaga no sonjaina. Hery ny asanao matahotra no tenen'ny olona, ary ny fahalebiazanao no lazaiko. Fahatsarona sy ny fahamarinanao. Amen. Kivavaka isika. Andriamanitra ray malalo, misaotra anao izay efa natsoinao ho anao, ho olom-boantso na dia tsy mendrika aza. Mideranao izay noho ny fitiavana sy ny fahasoavana entinao miantso anay isan'andro. Misaotra anao fa mbola nomenao anjara izahay hiaino ny teninao sy ny hanompo anao. Kanefa Tompo, matetika izahay no nanita amin'ny antsonao, tsy niaina, tsy nanaiky, ary nanadio ny andraikitra masina napetraka ao.
noho izany mamelanay amin'ny fahadisoanay Diovy fovavao izahay. Koraiso ry Tompo ity fotoana masina natokanay ho anao, ka ho voninahitrao irery ihany anie no imbanjinana amin'izay rehetra atao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny ankizy sy tanora. Hitsangana ny ankizy sy tanora hanao ny hira voalahatra ary tsy hipetraka raha tsy efa vita amin'ny vavaka. Sesosa casa tsara benefiti avanao si marisy voarara si avanaminao mahagaga ni abe ni antsanao. Miara hivavaka isika. Indreto izay ankizy sy tanora, misaotra anao Andriamanitro fa tsy navelanao ho diso anjara amin'ny teninao. Ataovy mpiaino mpakatony teny izahay. Amen. Ny afatra ho an'ny ankizy tanora dia miainga ao amin'ny Samuela. Samuela voalohany, toko 7 ka ny 9:7. Samuela voalohany, toko 7 ka ny 9:7. Tsy anjery mofinaina volana Jolay io. Ao anatin'izany misy ny hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Mitenena Jehovah fa miaino ny mpanomponao. Ankizy sy tanora. Mbola zaza Samuela rehefa natsoan'Andriamanitra. Ary tao amin'ny tempolo izy no nandre ilay feo niantso azy. Tsy aingana izy nahafantatra fa Andriamanitra no niantso. Fa rehefa nampianary ny Ely izy dia novaliany tamin'ny feno fanetretena hoe mitenena Jehovah fa miaino ny mpanomponao. Androany, Andriamanitra mbola miantso ankizy sy tanora ho amin'ny fanompoana sy fahamasinana. Misy teboka roa mazava tsara eto. Teboka voalohany, fantaro sy ekeo ny antson'Andriamanitra. Tsy amin'ny lehibe ihany no miresaka Andriamanitra fa amin'ny ankizy tanora koa. Mety ho antso amin'ny fianarana soratra masina, sekoly alahady, katekômena na sampana hafa izany, na ho amin'ny asa fitoriana, na amin'ny fanampiana ny hafa. Samuela dia nandre antso tamin'ny fahazazany, noho izany mianara miaino. Indraindray tsy amin'ny feo mivantana no iresahan'Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny toriteny, amin'ny alalan'ny soratra masina. Rehefa tonga amin'ny fotoanan'ny toriteny satria teny Andriamanitra dia ny tombavaka ao dia hoe mitenena Jehovah fa miaino ny mpanomponao. Na amin'ny fanentanana ataon'ny ray aman-dreny. Aza manda ekeo ny antsony. Teboka faharoa, aoka ianao ho vonina hiaino sy hanompo. Ny valitenin'ny Samuela hoe miaino ny mpanomponao dia manam-porofo fa vonina izy. Misy mantsy tanora mahalala ny sitrapon'Andriamanitra nefa tsy vonina anaraka. Fa ny tanora kristianina dia miavaka amin'ny fo miaino sy vonina hanompo.
raha vonina ianao miaino an'Andriamanitra amin'ny fivavahana amin'ny fianarana amin'ny fanampiana ny hafa dia ampiasainy amin'ny lasa lehibe ianao. Samoela dia tonga mpaminany sy mpitarika lehibe, ary ianao koa afaka ampiasain'Andriamanitra ho fitahiana ho an'ny hafa. Ankizy sy tanora, rehefa miantso Andriamanitra dia valio ampanetretena, mitenena fa miaino aho. Ho tonga fitaovana sarobidy eo ampelantanan'Andriamanitra ianao raha miaino sy mankatoa. Mbola hiara hivavaka isika. Ry Tompo, ampianaro aho hiaino anao, ary omeo fovonina hanompo anao koa aho. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miantso ayana mba ho fanazava izao tontolo izao, ianaro no ny fety ayo fanasina, hanefa ny atrety lebe sy masina, koa masilo toko favonona waloko komba ny arina itondrana vao umetrika tokoa miantsonao Jesosy. Iombina amin'ny vavaka isika dia mbola midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao ray eo ny amin'ny fotoana izay ahafahana indray mihaino ny teninao. Fanamasina miasa mahery aty anatinay na ny hamaky ny teny mba tsy handiso na handatsaka izany, na ny hitondra ny hafatrao tsy ilaza fa tsy izay sitraponao irery ihany. Ampanginy izay feo tsy avy aminao, fa aoka samy andrehanao avokoa izahay voreto, ahafahanay andeha mendrika amin'ny fiantsony izay efa niantsonao anay tsirairay. Koa mitenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Hiaraka hamaky sy haino ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'i Samuela. Samuela voalohany, toko 7, andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Samuela zaza nanao fampom-pivavahana tamin'i Jehovah nateo anatrehany Ely, ary tamin'izany andro izany efa nahalana ny tenin'i Jehovah, tsy nisy fahitana an'seho loatra. Ary tamin'izany andro izany raha nandro tao amin'ny fandriany Ely, efa pahina amin'ny masony ka tsy nahita izy, sady tsy mbola maty ny jiron'Andriamanitra. Ary Samuela efa nandro tao amin'ny tempolin'i Jehovah izay nisy ny fiaran'Andriamanitra, dia niantso an'i Samuela Jehovah, ary izy namaly hoe inty aho. Dia niazakazaka nakao amin'ny Ely izy ka nanao hoe inty aho fa niantso ahy ianao, fa hoy Ely tsy niantso aho, andeha mandriany. Dia lasa nandry izy. Ary Jehovah niantso azy indray hoe ry Samuela. Dia mifoha Samuela ka nakao amin'ny Ely ary nanao hoe inty aho fa niantso ahy ianao, fa hoy izy tsy niantso aho anaka, andeha mandriany. Ary Samuela tsy mbola nahalala an'i Jehovah, sady tsy mbola nanehoana ny tenin'i Jehovah izy. Ary Jehovah niantso an'i Samuela indray fanotelony, dia mifoha izy ka nakao amin'ny Ely ary nanao hoe inty aho fa niantso ahy ianao. Dia fantatry Ely fa Jehovah niantso ny zaza, ary hoy Ely tamin'i Samuela, andeha mandriany, ary raha tahiny miantso anao izy, dia valio hoe mitenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao. Dia lasa Samuela nandro tao amin'ny fandriany. Ho toizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka amin'ny Matthieu. Matthieu toko 5:12, andiny 2:30 ka hatramin'ny 7:30.
Azo faranatsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Korintianina. Korintianina voalohany toko voalohany 9:20 ka hatramin'ny 5:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy niantso ny mpianana keo aminy ka nanao hoe: mahonena ny vahoaka fa efa nitoetra atelona taty amiko izy izao ka tsy manan-koanina. Ary tsy tiako ny hampody azy tsy mihinana fa andrao reraka eny an-dalana izy. Fa hoy ny mpianatra taminy: aiza no ahitanay mofo aty an-efitra ampiavoaka izao vahoaka betsaka izao? Ary hoy Jesosy taminy: misy mofo firy any aminareo? Ary hoy izy: 7 sy hazan-dranomajinika vitsy foana. Ary izy nandidy ny vahoaka betsaka hipetraka amin'ny tany, dia nandray mofo 7 ambamin'ny hazan-drano izy, ary rehefa nisaotra dia namaky ka nanolotra azy ho an'ny mpianatra. Ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka. Ary nihinana avokoa izy rehetra ka dia voky, ary nangono ny sombitsombiny sisa tsy lany ka dia nafeny sipiky 7. Ary izay nihinana dia 4,000 lahy, afa-tsy ny zaza amam-behivavy. Ary noho ny efa napody ny vahoaka izy dia niondrana tsambokely ka nakany amin'ny sisintany Magdala. Fa ny teny amin'ny azo fijaliana dia fahadalàna amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Fa voasoratra hoe: ho foanako ny fahendren'ny endry ary ho laviko ny fahalalany mahalala. Aiza ny endry? Aiza ny mpanorandalàna? Aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao? Tsy napodian'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendren'izao tontolo izao? Fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao ahalalan'Andriamanitra, ka dia ny fahadalan'ny fitoriteny no sitrak'Andriamanitra hamonjeny izay mino. Fa ny jiosy mila famantarana ary ny jentilisa mitady fahendrena, fa izay kosa mitory an'i Kristy voaompa tamin'ny hazo fijaliana dia fahatafitonana amin'ny jiosy ary fahadalàna amin'ny jentilisa. Fa amin'izay vao antso kosa, na jiosy na jentilisa, dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Fa ny fahadalan'Andriamanitra dia endry noho ny olona, ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Amen. Itu
mbola ampitomboana ao amintsika olomboantsony tompo ny fahasoavan'Andriamanitra ry havana. Ity alahady ity araky ny fanolorana efa nataon'ny mpitarika dia alahady ahatsiarova ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ny sampana tanora kristianina. Koa dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminareo biraoan'ny sampana tanora kristianina zandriny, ho anareo sampana mia tanora rehetra, ho anareo tanora tonga mivavaka amin'ity fotoana ity. Ny filazantsara araka ny Matthieu 10:20 andininy 2:30 no hidarin-dalanantsika amin'izao afatr'Andriamanitra izao ry havana. Ary ny fanahy masy ampitombo antsika amin'ny faharesen-dahatra andray ian'ny teny ary hitombo koa amin'ny fanompoana ny tompo. Mitenena fa miain'ny mpanomponao. Filazantsara araka ny Matthieu 10:20 andininy 2:30 hatramin'ny 5:30. Anankiray amin'ireo perikopa mitantara ny namahanan'i Jesosy olona anarivony. Ao amin'ny testamenta taloha dia tsaroantsika izany hoe Andriamanitra namahana ny zanak'Israely tany anefitra olona anetsinetsiny rehefa nitaraina ho nona izy ireo. Voalazan'ny soratra masina hoe nandefa mana sy paperika ny tompo. Vary sy laoka ny dikan'izany amin'izao. Ao amin'ny filazantsara araka ny Matthieu ihany mamadika ny pejy isika ny 4:4 andininy 7:30 hatramin'ny 2:20 dia tantara ny mofodimy sy azan-drano roa izay nentiny tompo namahana olona lehilahy tsy omby 5,000 ary tsy nisaina anatin'izany ny zaza amam-behivavy. Io tantara io araky ny fanolorana eo ambanin'ny soramandry dia hitantsika any amin'ny Marka 9:7 hatramin'ny 9:40, voalaza ao amin'ny Luka 7:10 hatramin'ny 7:20 ary tantaraina ao amin'ny Jaona 9:1 hatramin'ny 10:20. Tena manamarika ny soratra masina izany hoe ny tompo Andriamanitsika dia mamelona, mia ary mamahana ny olony. Olomboantso hiara-iasa amin'ny Kristy amin'ny famelomana izao tontolo izao ny mpino. Amin'ny fomba ahoana ary? Tsara honeto sahady ny fampianaran'i Jesosy manao hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny tena rehetra izay laoky ny vavan'Andriamanitra. Amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra izay mana isan'andro, mofonaina isan'andro omeny ny fiangonana an'izao tontolo izao. Fa eto amin'ity perikopa ity dia zavatra azo tsapahitanana indrindra ny famahanana mofo sy trondro ho an'ny vahoaka betsaka no ambarany soratra masina. Voantso hamelona izao tontolo izao ny mpino. Eo amin'ny andininy 2:30 hatramin'ny 4:30 ataovy eo ambany masontsika dia ahitana fa olomboantso ny mpino ary voantso ijery ny olona amin'ny mason'i Kristy. Ny tompo rehefa nahita ireo vahoaka betsaka mbola teo amin'ny andro rehefa nanaraka azy atelona dia niantso ny mpianatra ankeo aminy ka nanao hoe mahonena ny vahoaka. Mamarana ny amin'ny andininy 4:30 ny tompo manao hoe misy mofiry any aminareo. I Jesosy Kristy zany rehefa nahita ny vahoaka betsaka dia ny asany masony hitan'ireo olona marobe, ny asany fony mahonena ny vahoaka, ny asany sainy misy mofiry any aminareo kady zany, ny asany fanany eo amin'ny andininy 5:30 ny vavaka izy. Izany no
iantsona ny fiangonana mba tsy hiana-kipo-maso fa ho masony Kristy amin'ny zava-mitranga manodidina ny vahoaka an'Andriamanitra sy eny amin'ny fiarahamonina. Antsona ny fiangonana mba tsy ho mafo fa anana fo antra hietsi-po amin'ny fahavoazana mitranga eo amin'ny olona manodidina azy. Antsona isika fiangonana mba tsy hamono heritreritra ka ilaza hoe ny fahoriako ary tsy hitako izay hetrehana azy isainana azy, inona indray ny hidirako amin'ny olan'ny hafa amin'ny fahantrany sasany mba hiasasaina ka heritreritra hoe ahoana ny fomba amoahana ny olona ao anatin'ny hanohanana, amokisana amelomana ny olona mangetaheta ary hanana ny fanahany Kristy mahay miantoraka amin'Andriamanitra amin'ny andraikitra izay resiny manoloana ny fahavoazany manodidina. Maro ny miaina ao anatin'ny fahantrana eto amin'ny nosintsika riavana, mety anisan'izany zasy ianao. Ao ny tsy mbola manana antonasy na dia nahavita ny fianarana atao hoe ananana mari-pahaizana farany ambony azy. Ao ny very asa efa mana-tokantrano dia sahirana mietreritra sahady ohatra ny fidiran'ny mpianatra amin'izao volana jolay izao. Ao ireo tsy afa-mihetsika satria tena ambany dia ambany ny fahefa-mividy, ny sakafo aza tsy hita ho arapaka. Azo tanterahana tsara ry havana ny efa nataon'i Kristy rehefa nijery izy ka honena ny heritreritra izy ka nandray andraikitra manoloana ny havizanana ny hanohanan'ireo vahoaka be manodidina azy. Azo tanterahana tsara amin'ny fomba ahoana? Amin'ny fieritreretantsika inona no azo atao, manomboka eo ny fanatanterahana zavatra fa tsy hoe tsy hanao ninninina, tsy afaka manao ninninina, miravoravo tanana. Olom-boantso isika hiara-mitondra fanantenana, famonjena ho an'ny manodidina antsika izay mitanatana vavy eny very toky ny amin'izao fiainana izao, amin'ny alalan'ny asa mivaingana, amin'ny alalan'ny vavaka indrindra koa. Antsona isika ho solo tenany Kristy, hanetsika ny masontsika hijery mba tsy hamono heritreritra ary hetsi-po amin'ny zava-manahirana ny mpiarabelona amintsika. Ny faharoa izay hitantsika azo raisina ao amin'ny 5:30 hatramin'ny 7:30 dia ny azona milazany hoe olom-boantso anolotra izay ananantsika ho fitaovany fahagagana isika. Rehefa nanontany ny tompo manao hoe misy mofiry any aminareo, izy tsy nilaza hoe aty amiko misy anankiray fa misy mofiry any aminareo, dia hoy ny mpianany namaly 7 sy azan-drano madinika vitsy foana. Ento aty nandray an'izany izy dia nisaotra ary nanolotra ny mpianatra kosa nanolotra ny vahoaka hoy ny fitantarana ato amin'ny soratra masina. Iza ireo nanolotra ny mofo 7 sy azan-drano madinika vitsy? Iza moa? Iza moa? Herodam-panjaka ve? Fa iza? Zazalakely ve mvolazao? Ny mamaly dia ny mpianatra. Tsy ahivineto fa ireo atao hoe mpianatra ny ankamaroany afa-tsy Matio izay mpamory hetra fiasam-panjakana ambony dia ireo mpanarato mbola niara-niasa tamin'ny ray aman-dreniny tany am-panaratona, namela ny aratony ary nanaraka ny tompo niaraka tamin'izay. Izany hoe raha dika amin'ny fiainantsika dia ireo tanora mbola eo ambany fiahin'ny ray aman-dreny
miara-miasa sy manampy ny ray aman-dreny ampahendrena tonga nandao ny asany izay mety ho fidiram-bolany nanampiny ny ray aman-dreny tanora tsy anasy zany ireo mpianatra ireo navimbina izy ny mofito sy azan-drano madinika vitsy foana ary ireo no nomena fa tsy hoe enaky loha tsy homeko efa vitsy kely reto sady madinika aiza koa tena tanora tsy anasa ary nafoy ahoana ny antikatsika fiangonana an'izany eo amin'ny fiainatsika raha miantso atsika ny tompo mba hanolotra zay ananantsika ho fitaovam-pahagagana ry havana malala rehetra amin'ny tompo eo amin'ny tantara ny fiarahamonina ankapobeny ary ny tantara ny fiangonana koa dia mazana miteny ny tanora hoe tsy manam-bola mbola tsy miasa ka tezeda tamin'izany dia miandrim-panohana ny hoe anao an'ity zavatra ity ka mba hividianao akanjo hoe anao zavatra tahaka izao toano hoe dia tonga ny hoe misy mofiry anareo fa za zany tsy anetsika mihitsy otrany Jesosy zany a misy mofiry any aminareo fa reo mpianatra ireo a dia nanome toraka izany koa isika tsy nanana nefa nanome hitantsika izany hoe nandeha ny manakavaly tanteraka izany hoe fiara-miasa ho an'ny fanabeazana tany mahitsy vita zany tamin'izany efa nytenenina ny hoe tsy manam-bola fa tanora izay miasa no tena hianteherana amin'izao koa mbola tononana ny hoe tsy manam-bola fa tanora zay nge zay katezeda kely fonom-bola tsy nisy ny serasera ny tambanjotra sosialy dia efa nytononana ny hoe tsy manam-bola zao misy zany serasera zany tsy mandefitra mihitsy zany amin'ny anina sy anina saonao zay anina andefasy crédit kely atao iny lany le izy anaovana inona nefa anabaritana sary le mba farany kaliana tsara fa tonga ty amin'ny fikambanana andao anao an'izao fa 90 taona andao anao an'izao fa 90 taona andao dombaravarana ny atao fa minara ny fonao midonina aloha metsika ny fo jera ny maso metsika ny tanana maizy azanao rehetra mety hoe tanapolo tokoa ianao fa mbola manana tanana tsy manatongotra ianao tsy manatanana sy tongotra aza mbola afaka mandray andraikitra zany ry tanora malala no afatra atao anatin'izao soratra masin'izao mpianatra nafoy ny aratony ny ray aman-dreniny fa nisikina hiara-iasan'i Jesosy ka nahavita zava-mahagaga tsy ara-nofo ihany namahana ny tsy omby 4 fa ara-panahy indrindra koa nampitatra ny filazantsara an'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana betsaka ny asa izay miandry antsika eto amin'ny fiangonana tetika asa mazava zany na ho an'ny sampana na ho an'ny fiangonana reniny raha atao hoe ho an'ny sampana tanora kristianina zandriny dia mandidina indrindra ny 90 taona sangambato fanamiana ny fanomezana ho an'ny fiangonana fandraisana anjara amin'ny tilikambo misy ny an'ny fiangonana reniny fanentanana ny hoe ny varin'i Jesosy firy-kapoaka na firy-kilao amin'ireny ny vitan'ny tanora sa atao patin'i Jesosy zay voandreny zarandra everiny hoe raha izao fahitana antsika izao mandidina ny 70 latsaka kely sika ka samy mitondra iray-kapoaka isaky ny fivorininy STK indray moa zazany tsy mivory fa rehefa tsy maninona androany fotsiny mitondra ray-kapoaka efa mahazo firy zany sika ho an'ny varin'i Jesosy 70 kapoaka kely sisa dia firy kilao fa eritrereto koa hoe isika vahoaka ben'Andriamanitra
atao boribory ny isa hoe arivo tonga mivavaka isana lahady mitondra ray kapoaka monjy misy firy kapoaka any amin'ny fitoeram-barinareo ray kapoaka monja ndray alahady ao anatin'ny volana dia mahazo 300 kilao farafakely manaraka tsara ny raharam-piangonana sika riavana isaky ninona ny mpitantsoratra no milaza hoe misaotra an'Andriamanitra fa afaka hizaravary Jesoa isika isam-bolana ve valio e ataontsika hoe indray mandeha isaky ny roa volana zao sika vokatry ity toriteny ity dia tokony heritreritra ny hoe ahoana ny fomba andraisako izany teny izany ary ankatoavako an'izany misy firy any aminareo ka ore isam-bolana izany hoe afaka hizaravariny Jesoa ny fiangonana tsy namiana ny kapoaka vitsy foana na ny mofo vitsy foana ny fiangonana nanao zay tratrany aza miandro hoe rehefa afaka meray gony arangazy vao satria nahita asa tonga dia karamako voalohany hividianako vary tao variny Jesoa ilabelabe zay ary tsisy iny zao vao mba misy raha iny loha atao an'izay aza miandry an'izany fa tena mianara an'ity hoe mofo fito sy azan-drano madinika vitsy foana tsy miandry anambe vao an'olotra tsy miandry andranona sy anina manambe vao andeha miasan'ny fiangonana fa matoa ianao nantsony dia olombo antso an'olotra zay anananao na amin'ny rondo na amin'ny ratsan-tanana na amin'ny tongotra na amin'ny arena eo am-pelatananao mba hitondra fahagagana sy famonjena ho an'ny fiangonana ho an'izao tontolo izao indrindra riavana malala olombo antso isika ho masony Kristy ho fony Kristy ho sainy Kristy ho fanahiny Kristy eritreritra ny fahavoazana sy ny fantranony manodidina antsika aza manao hoe tanora mbola mianatra na mbola andala-pitadiavana asa aza milazako hoe ray aman-dreny very asa na tsy ampikarama sy fivelomana aza miandry anambe vao anome mora tadidy zany aza miandry anambe vao anome manana ianao hoe mba folay kely ny tena tsy hividy fahanafinday dia afaka ianao ao anatin'ndray volana farafakeliny averina no hoe mividy vary ray kapoaka no ny fifehezan-tenanao eritreritra ny hafa riavana malala aoka sika an'olo tena anome izay ananantsika ny tenanao manontolo aloha ianao mety hoe tsy manana ninina tokoa tanam-polo tongotra ihany fa afaka mandeha ianao iza no rahako iza no andeha ho irakay inty ao irao ao afaka mamaly ny fanentanana amin'ny fitoriana ny filazantsara ianao tsy nisy katezeda mihitsy rotsaka anao tafika masina ny akazobe raha ny piofana fa indreo nareo ro inona no ataonareo an'olotra tongotra mantana ve aza manao tsy nanam-bolako ie fa olona ny lantsony dia aizitsika antsona amelona ara-panahy amelona amin'ny fomba azo tapahitanana an'izao tontolo izao ny fiangonana tsy hidy atao anaty rindrefatry ny fiangonana fotsiny sika fa tena hivoaka hijoro aneo ny fahavononantsika anompo an'Andriamanitra miainga atao amin'ny fiangonana ary hijoro ho vavolombelona any ivelan'ny fiangonana tsy mila hoe fenitrano ny arena sy ny vola fa ho andray anjara ianao ho fitaovana eo am-pelantanany tompo fa milanao feno fitiavana faresen-dahatra andeha amin'ny finoana amin'ny valin'ny fanentanana samihafa miainga ao amin'ny sampana tanora kristiana misy anao ary mivelatra amin'ny fiangonana izay nametrahany tompo antsika ny tompo anery fiangonana malala mbola mpanakoako ny antso manokana tamin'ity fotoana ity anaiky isika ho solo-tenan'i Kristy ary tsy andako isika an'olotra izay eo am-pelatanantsika ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra ho famelomana aina n'izao tontolo izao anana ny fiainana mandrakizay amen.
hivavaka isika. Misotranao izay Andriamanitra no ny teninao izay nampitondranao ny mpanomponao teo. Sitraponao zany, manambara fa olom-boantsonao zahay, mpiara-miasa aminao Andriamanitra, ho famelomana izao tontolo izao. Toanao Andriamanitra mamelona, mamana anay, vahoakanao isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainanay. Mba ho masonao Kristy izahay amin'ny jerenay ny hafa sy ny fiainany. Isainanay ny momba ny hafa, ahafahanay mitepo ho an'ny hafa ihany koa. Ary ao anatin'izany dia ho tafaray aminao Andriamanitra izahay, amin'ny alalan'ny fanahinao efa ataonao ao aminay, hiasa eo amin'ny fiainanay. Mba ho kristianina modely zahay, ka anohana sy fanohana amin'ny hafa noho ny fahantrana izay miariary aminay indrindra eto amin'izao firenena misy anay izao. Tsy lavitra anay mihitsy izany, fa vao mivoaka ny varavarana izay dia tazanay miariary izany, fahantrana lalina izany. Sitraponao koa ny ahafahanay manolotra izay ananay rehetra ho fitaovam-pahagagana ataonao Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanay. Toy ireo mpianatrao izay namoy ny asany, namoy ny momba azy manontolo, ho fanarahana ny dianao, anao ny sitraponao Jesosy Kristy. Ny tianao dia mba hiaraka aminao Kristy zahay, andinika ny zava-misy rehetra eo amin'ny fiarahamonina, hatsapahanay ny adidy tokony ho ataonay amin'izy ireny. Ary eo amin'ny fiainanay dia tianao zahay raha nome mandraka riva mihoatra noho ny mangataka. Izany ny sitraponao Tompo izay nambaranao taminay tamin'ity androany ity. Izany rehetra izany anefa teo amin'ny fiainanay lasa dia tsy hitaterakay, fa noho ny fahotanay dia ny sitraponay ihany no nataonay, izay nieritreretina ihany no nitaterahanay teo amin'ny fiainanay. Eny, na dia mihevitra ho mpanomponao toy izao azy izahay, rehefa mba manao zavatra iray dia ny fisainana ihany, izay eritreretina ihany no tanterahanay. Noho izany dia mifona aminao Jesosy Kristy zahay, ka amin'ny ho avy rehetra manomboka amin'izao anio izao, rehefa miala eto amin'ity fiangonana masina ity zahay, dia hanao zavatra tsara lavitra indray mihoatra ny teo aloha eo amin'ny fiainana tokantranonay, eny amin'izay alehanay rehetra, amin'ny asanay, naiza misy anay. Koa dia indreto ary izay Tompo ho mpiara-miasa aminao amin'ny ho avy rehetra. Izany ny vavaka ataonay amin'ny arinao Jesosy. Amen. We are so
fitiavana ho antsika izay niaiky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny tompo ary mibebaka marina tokoa mitsangana andreny toso teny soa mahafaly atolotry ny tompo atsika ho famelana ny helintsika. Satria ninoanatra anao ka nanetry tena teo anatrehan'i Jehova raha nandre izay nolazaiko ny amin'ny manjoa ity tanàna ity sy ny mponina eto dia andravana azy sy ny ahatongavany ho fanozonana ka nandretra ny fitafinao sady nitomany teo anatriako ianao dia izaho koa efa niaino ho Jehova fa ankehitriny ry Jakobo izao no lazain'i Jehova izay nahary anao sady namorona anao ry Israely io. Aza matahotra anao fa efa nanavitra anao aho efa niantso ny anaranao aho ianao izaho dia izaho no manono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako ary tsy atsarovako ny fahotanao. Ambara amin'ny anaran'ny tompo fa voavela ny elokareo no ny anaran'ny masina mideran'ny tompo. Ho antsika izay voavela eloka dia andeha ambarantsika pahibe maso ny finoantsika araka ny fanekempinoana laharana faharoa. Isika minan'Andriamanitra. Anitarantsika. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny asa vavolombelona sikariavana ny fanavaozam-panoratena ny STK Zandriny amin'ny mahalady ny STK an'ity alahady ity ary dia fanirahana ireo mpiatafika ho an'ny ankazo tsara
saondaparitany vonizongo vavolombelona ny sampana tanora kristianina zandry ny anao ny anjara hirany aorin'izay hitsangana ny mpamaky ny afatra dia raha ny soratra masina sy vavaka totosain'ny mpitandrina izany. Faly miarahabantsika amin'ny anaran'ny Tompo ry havana, afatra avy amin'ny STK Foibe. Ampitomboina ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao ny afatra ho antsika amin'izao lahady ny sampana tanora kristianina izao. Fifaliana ho an'ny birao sy ny tonian'ny sampana tanora kristianina STK Foibe, ny miarahaba sy mamanga mikambana STK rehetra manerana ny sahan'ny FJKM amin'izao lahady 17 Jolay 2024 izao, izay natokana hitondrana bavaka ny tanora rehetra sy ny aisan'ny STK. Isaorana ny Tompo ny amin'ny fantanterany Zakabe faha 15 tao amin'ny FJKM Philadelphie, Antsirabe,
synody aparitany andrefana tsiminankaratra miaradi ny alatsinainy sy talata fa 20 7 aogositra 2024 lasa teo tamin'izany indrindra nanatanterana ny fanavaozana ny birao STK Foibe nankatoavana ny anatanterana ny fionambe nasionaly STK amin'ny taona 2024 any Anosy Belleville synody aparitany faritany voalohany Antsiranana koa manonitanatsika iomana dieny izao isaorana ny tompo fa afaka mankalaza azy isika ny amin'izao taonjobily fa 50 taona ny STK FJKM izao eto am-pamaranana dia manentana antsika rehetra isam-pitandremana mba hanohana ny asan'Andriamanitra izay tanterahantsika eo anivon'ny STK amin'ny alalan'ny rakitra izay atao amin'ny alahady anio ity izany dia ho fampandehanan-draharaha ny amin'ny asan'ny STK Foibe koa mahereza ry tanora namana amin'ny herin'ny faherezana raisy ny andraikitra manandrify antsika fa aza miraviravin-tanana fa voasoratra hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanamahery sy fitiavana ary fahononan-tena Timoty 2:1-5 dia manao veloma mahafinaritra ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika sady zokon'ny tanora amin'ny anaran'ny birao STK Foibe ny filoha Rabarjona Tsiriniaina Mpitandrina ry tanora namana fantatrao ve fa misy toerana iray ahafahanao mifandray amin'Andriamanitra mivelatra ny fiainam-panahy ary mampivelatra ny talentanao anisan'izany ny STK Zandriny na KTZ no alalany maro azy eto amintsika isotro fitiavana ny STK Zandriny dia sampana iray ao anatin'ny sahan'ny FJKM izay mandray voadidiny fanabeazana ny tanora amin'ny lafiny rehetra ao ny vaomerany am-panahy izay anakolokoloana ny rehetra mba hahalala bebe kokoa an Jesosy Kristy mba hijoroana amin'ny finoana ao anatin'izany ny kilalao masina sy ny fandiniana soratra masina ny sikadinasa fanatanjahantena hitaizana ny tanora ahery ara-batana sy ara-pahasalamana toy ny randonnée sy ny lalao baolina ny sikadinasa saina izay sehatra hifampizarana ireo fahalalana sy fahaiza-manao amin'ny maha-tanora toy ny fianarana mahandro sakafo sy ny lalaon-tsaina ny sikadinasa zavakanto izay mba hahatonga ny tanora ahay hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo talenta izay nomeny tompo azy amin'ity taona ity moa dia manamarika ny 40 taona nijoroany ny STK Zandriny eto amin'ny fitandremana ka mbola ho maro ireo hetsika kasaina ho tanterahana raha sitrapon'ny tompo noho izany ry tanora namana na mpitovy na efa manambady ireo izay mbola tsy ao anaty sampana ireo mbola tsy niroso tamin'ny asa fanompona na ireo izay te hampitombo ny asa bebe kokoa indrindra ho an'ireo izay nanao fanekena tamin'ny andro nanokanana ho mpandray ny fanasan'ny tompo antsoanao ity araka ny loha hevitra volana Jolay indrindra koa manao hoe olom-bo antso mipino aza misalasala mamonjy ny fitopivrin'ny STK Zandriny isaky ny asabotsy amin'ny 2 ora sasany tolakandro eto am-piangonana farany ry tanora sahy mijoro fanasina sy fahazavana eo amin'ny manodidina anao ho tanora miorina mendrika mahatoky ny tompo samy miatrika no avy fa voasoratra hoe fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara Efesiana 2:10 tapany voalohany ho an'Andriamanitra irery aneny voninahitra manantitra ny fiara-banantsika mpikambana ao anatin'ny sampana tanora kristianina Zandriny no ity andro manokana atsiarovany FJKM antsika ity havana manasanareo hitsangana andresy andray izao soratra masina izao ho ny salamo ao amin'ny 2:20 hatramin'ny 5:10 amin'ny anaran'ny tompo ny marina amin'olona tahaka ny rofia isandrahaka tahaka ny sederan'ny Libanona izy efa nambolena tao an-tranon'i Jehovah izy ka maniry eo an-kianjan'Andriamantsika
mbola manodrobona ihany izy na dia efa antitra azy dovidovitra sy maintso izy mba hanambara fa mahitsy Jehova vatolampoko izay tsy misy tsiny. Izany no tononona amintsika mpikambana ao anatin'ny sampana tanora kristianina zandriny mandihy ny faha-80 taona amin'ity taona ity ary mbola miara mifanometanana amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra ato amin'ny fiangonana ary mijoro ho vavombelona koa any ivelan'ny fiangonana. Ny firariana ho valiny afatra izay nataony tompon'andraikitra teo dia mba ho mpikambana ho sampana tanora kristianina aharitra sy ahery ho feno fahendrena amin'ny fanompoana ny tompo ianareo ary ny hery enti miatrika ny zavatra rehetra dia ny finoana sy ny fitiavana vokatry ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahy masina. Mahereza ny fanavoazam-panoratenanareo mbola hampitombo anareo amin'ny asa tsara izay kasain'ny tsirairay atao anatin'ity sampana ity. Ivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra noho ny ambolenao anay ato an-tranonao ary tsapanay tokoa fa arakaraky ny anondrahanao anay amin'ny teninao dia vonto ny tany eto amin'ny fiangonana anirinay, mioropaka ny finoanay, miasa koa ny fanahy masina ka voazo ny tanam-pahasoavanao izahay na dia maro aza ny fakapanahy izay mandrirotra anay ho amin'ny fiamorana na efa zoky izahay na mbola tanora ato anatin'izao sampana izao. Ampahare tokoa ary ataovy mahery sy feny fahendrena no ny finoana sy ny fitiavana hidina ho ampimizara atao amin'reto tanora ny fitiava manompo anao Jesosy Kristy. Misaotra anao izahay ny amin'ny ahinao ny fiainan'izy ireo andavanandro amin'ny famitana ny fianarana amin'ny ezaka eo amin'ny asa aman-drara sy ny adidy samihafa amin'ny fiahina ny tokantrano amin'ny renidretreny dia ataovy tsapa ny tsirairay fa marina mandrakariva ny teninao manao hoe ny zanako ny asan'ny tanako aoka ho adidiko ihany dia ataovy feno fitombona ao aminao reto sampana tanora kristianina zandriny reto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Aoka hipetraka ianareo. Aoriny ny asa vavolombelona fanirana dia miomana ny ampifitia mba hiry ho fiantsoana ireo mpiantafika hiatrika ny tafika masina manomboka ny 12 hatramin'ny 20 janoary ho avy izao dia ny hira fanampiny 420 andininy voalohany hiarantsika manao. Ao anatin'izany dia androso ety amin'ny alitara ireo mpiantafika rehetra. Endriavana fifaliana ho antsika ny manotrina ireto avantsika izay namaly ny antson'ny tompo ary namaly ny fanentana natao teto amin'ny fiangonana ho amin'ny asa tafika masina atao any amin'ny synodam-pahatan'ny vonizongo vavolombelona any amin'iny ankazo be iny any amin'ny toerana atao hoe ankazo tsara. Ny ankamaroan'izy ireo dia mitondra ny anaran'ny tenany fa isaorana ny sampana la kristianina izay nandefa solotena anankiray, isaorana ny fikambanan'ny dekona sy ny olona
izay nandefa solotena anankiray. Amin'izy ireo koa dia misy miantoka ny tenany manefa ilay 45,000 ariary enti-manana izao lasy fitoriana izao. Misy amin'izy ireo koa sady miantoka ny tenany no mbola manolotra fiantoana olona anankitelo hafa ho amin'izany asa fitoriana ny filazantsara zany. Dia manontany antsika ny tompo manao hoe atraiza no namalinao ny antsony. 430 no nitadiavina, tokantrano 700 miandry antsika any amin'izany fiangonana izany. Anankitelo ny fiangonana izay hosahanin'izao mpiantafika izao ary dia misaotra ny tompo mampahery azy ireo, misaotra azy ireo koa namaly ny antso izay natao teto amin'ny fiangonana. Miomana isika mety mbola misalasala fa amin'ny volana aogositra io dia misy indray ny tafika masina atao any amin'ny faritra Andramasina. Miomana ianao anolo tena na dia tanam-polo azy. Miomana ianao anolotra izay azonao atolotra ho enti-manana izany tafika masina izany. Anolo tena mba handeha samy nanoratra izay mety ho azony nosoratana teo amin'ny maribola azo hanohanana izao tafika masina izao reto mpiantafika reto. Ianao raha toka mbola tsy nandray anjara na ara-bola na amin'ny fanoratena mivantana, mbola misy hatramin'ny talata ho avy izao andraisan'izay fonao ry havana ahafahana manohana izao asa izao. Ao in'izay dia manao kajy ny fiangonana io ohatrinany tsy maintsy avokantsika ao anatin'ny teti-bola ho an'ny tafika masina. Eny ary ry havana, amin'ny fifaliana no anonana amintsika ny soratra masina. 20 mianadamo izy ireo, misy anankiroa mbola mamita ny asa any fianaran-tsoa ary dia manohy avy hatrany hiainga eto indray ny alarobia raha sitrapon'ny tompo anampy andreto eto ampijoroana. Ny marika toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo izay tena anisany andin-tsoratra masina iorenan'ny fanirana ho amin'ny tafika masina no vakiana amintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mandianany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Mamaly izany antso izany ianareo ary ny tompo dia fantatsika fa miteny koa manao hoe indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Hitsangantsika fiangonana hivavaka. Tompo mbola misaotra anao izay satria sitrakao ny hamerina izao tontolo izao maty ao amin'ny fahotana. Amin'izany dia miantso anao ary maniraka ny fiangonana mba hitory ny filazantsaranao. Filazantsara manafaka, filazantsara mamelona, filazantsara izay mampitombo fanantenana koa. Misaotra ny amin'ny reto mpanomponao izay hotron'ny fiangonana ankehitriny. Misaotra ny amin'ny fahafahana manohana azy ireo avy amin'ny fanolorany tsirairay tao anatin'ny faharesen-dahatra sy ny fitiavana. Misaotra mbola hiasa eto amin'ity fiangonana ity ianao ka mitombo faharesen-dahatra ny fiangonana mazava tsara fa ny fiangonana manontolo ny fitoriana fa tsy an'izay heverina olona manokana toy ny mpitandrina na dekona na mpiandry. Tompo dia ataovy mbola manan-kery ao amin'ny fiangonanao. Ny fahasoavanao ahafahana manatanteraka mihoatra noho izay kasaina ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Apetraka eo am-pelatananao reto mpanomponao ny amin'ny finoany mba hatanjaka sy ahery vokatry ny teninao izay efa nivelomany, ny amin'ny ankohonany mba ho arovanao manodidina izy ireny satria irotsaka nady amin'ny tafika masina ny anankiray ao amin'ny fianakaviana. Ho an'ny fiangonana dia ataovy manam-pifaliana satria voatonona amin'ny anarana ity fiangonana ity nantsonao anana anjara amin'izany asa masina izany. Jesosy, ny amin'izay mahasoa ny mpanomponao manolo tena, ny amin'izay ampandroso ny filazantsaranao sy ny fiangonanao dia ankinay aminao ilay manan-karena amin'ny zavatra rehetra izany. Misaotra Jesosy. Amen. Eny ary dia omba antsika ny tompo 5 andro be zao. Indray tsara ry fianakaviana ilaozana da ho azy tsy handray tanana fa
mahefa be petraka ny fiangonana manaraka mitady olona 2 dia mba hioatra fa tsy holatsaka toy izao ny amaly amintsika be dehibe reto sy ny farany masina akory ireny fa ny mpanota be tahaka ny Matio fa mamaly ny antsony tompo dia vonina andeha eny ary ny ampitia anatanteraka ny anjara irany ivavaka isika Andriamanitra anay izay ny an-danitro ankehitriny zahay dia manatanteraka vavaka fangatahana eto anatrehanao ao anatin'izany indrindra hitondranam-bavaka ny STK foibe ny synodam-paritany
ny aty amin'ny fiangonana sy nisam-pitandremana entina mba afaka izy ireny amin'ireo asa iantsoroany ao anatina seha-pitezana sy asa maro lafy izay tanteran'izy ireo fijoroana vavolombelona ny aminao Jesosy Kristy la efa niantso sy naniraka azy anatanteraka ny asa famonjena izay nataonao ho an'ny olona rehetra. Ankehitriny ary Tompo, entina mba afaka izy ireo mba hahazo hery vaovao indray hiatrehany no aviny rehetra ka dia ianao Jesosy Kristy tokoa no hita eny amin'ny fiainan'izy ireo mandritry ny andro rehetra izay anatanterahany ny asanao. Mivavaka koa izay ankehitriny Tompo ho an'ireo mpianatra izay nanala fanadinana BEPC teo ny afaka ary dia ravoravo tokoa ny amin'izany. Eo ihany koa noa mbola tsy ampy ny ezaka ka dia tsy afaka tamin'izany fanadinana izany. Noho izany dia hanana fanantenana vaovao aminao Andriamanitra indray izy ireny ka hanatanteraka ezaka bebe kokoa amin'ny taom-pianarana ho avy. Ireo izay afam-panadinana kosa dia tolory ny fitiavan'izany fianarana izany hatrany fa hiroso amin'ny kilasy manaraka indray ary dia hisonitra ho avo hatrany. Ankehitriny koa efa miomana ireo anala ny fanadinana bakalorea amin'ny herinandro ambony iny. Ao aminao Jesosy Kristy ilay tompo ny fahanarana rehetra ihany anie no hifantohany izy ireo ary amin'izay famerenana rehetra mbola ho atao dia ho tsaroano mandrakariva ianao ary dia azo fahombiazana ao aminao izany rehetra mikely aina izany. Mivavaka koa izay ho an'ny ray aman-dreny rehetra izay efa apiditra ny zanaka an-tsekoly sahady satria efa manomboka izany amin'ny sekoly maromaro. Eo ny fitaovana maro samihafa, ny ara-bola ihany koa izay ahafahana mantanteraka izany. Dia ao aminao Andriamanitra ny zavatra rehetra ka rehefa miara-misaina miaraka aminao zahay, miara-mihevitra miaraka aminao dia tsy ho tery lalana ny amin'ny fiatrehana izany fampidirana mpianatra izany. Mivavaka hatrany izay Tompo ho an'ny mpitandrina mianakavy izay nofidinao, notendrenao anatanteraka asa eto amin'izao fitandremana izao. Maro izany asany, sarotra izany asany, indraindray dia mety ho reraka ihany ka hainao Andriamanitra ilay tompony rehetra nahafihery azy ireo amin'ny fanatanterahana izany antsonao izany. Eo ihany koa ny fiarahana miasa amin'ny fiangonana, ny asan'ny fiangonana izay everina sy kasaina mandrakariva dia ho ampitomboana ao hatrany ny heriny. Eo ihany koa ny biraon'ny fiangonana, ny tompona andraikitra rehetra atao amin'ny fiangonana. Samy efa nomenao ny herinao avokoa zahay ahafahana mantanteraka ny asanao. Mivavaka izahay ho an'ny firenenay izay fantatra ao Andriamanitra tokoa sy fantatray fa ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny fahantrana lalina izay miseho sesilany eto amin'ity firenena ity. Jesosy Kristy tomponay io, indreto izay maso ivo any amin'ny fiarahamonina misy anay tsirara ihany, anatanteraka ny sitraponao teo ka mangataka izahay mba ny masonao Jesosy Kristy tokoa ny momba anao no entinay miaina any amin'izay rehetra misy anay, na ao atokantranonay, na eny an-dalana, na any am-piasana, na izanaiza toerana misy anay. Mivavaka ary izay ho an'ny mpitondra isan'ambaratonga eto amin'ity firenena ity mba tena hitodika marina aminao Jesosy Kristy tokoa
ianao le lohan'ny fiangonana fa lohan'ny fitondrana rehetra ihany koa ianao amin'ny zavatra rehetra dia ny hevitra ao no tanterahana ny amin'ny fitondrana izao firenena izao ary izahay rehetra izao dia hitondram-bavaka mandrakariva ireny mpitondranay ireny. Ny vavaka izay ho an'ny fiangonana izay mijoro eto amin'ity firenena ity hitory ny filazantsara mba tsy handraraka ilombe-andoha izany fitoriana izany na izahay fa hijoro vavolombelonao tokoa ka hatory izany araka ny sitraponao amin'ny fotoana rehetra amin'ny olona rehetra naiza misy anay. Mivavaka izahay ho an'ny tsirairay ho anisan'ankonana ho anisam-pianakaviana raha hiatrika ity herinandro ity indray eo arovanao ane ho tahinao ho ambinao amin'ny zavatra rehetra ho tanterahana. Rehefa miala eto izay dia ho atombokay izany asa mpanindranao anay izany. Maro ny zavatra mbola tiana haingatany eo anatrehanao Tompo, nefa noho ny anfoy izany fisainanay dia tsy takatra ireny rehetra ireny. Mivavaka kosa izao dia tambatray amboara ray amin'ilay vavaka nampianarinao ny mpianatra ao fahizay manao hoe ranay izay ny-danitra masina ny naranao tonga ny nifanjakanao ataony ny sitraponao dia tany tahaka ny an-danitra miono izay ary nasaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafana amin'ny ratsy noho ny fanjakana siniry ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mampandroso ny mpiara-miasa raha mangarivo manoa mianakavy ary toraka izany koa ny mpitantsoratra ny fiangonana iara-iasa amin'izao fampitondrana izao. Ny mpitantsoratra ny fiangonana ry havana no hitondra ny tenintsika fiangonana manoloana indreto ray aman-drenitsika ireto. Mbola manantitra trano ny fiaravanantsika rehetra ry havana ary tonga amin'izao fotoana isaorantsika n'Andriamanitra sy isaorana ny fiangonan'izao tsika, isaorana indrindrany koa ny mpitandrina manoa mangarivo izay mizadra rato eto amintsika. Koa mitodika aminao sy ankonanao izahay amin'ny anaran'ny Tompo misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay ny aminareo ka manonona anareo amin'ny fivavahanay. Tesalonina voalohany toko voalohany ny andininy faharoa. Isaoranay ny Tompo noho ny nanomezany anay anareo mianakavy izay mifanerasera taminay teto namezany Andriamanitra ny fotoana nafana ny fanerasera. Isaoranay ihany koa anareo tamin'ny fahasoavana sy ny zavatso rehetra nasain'ny Tompo natolotrareo teto amin'izao tempolon'Andriamanitra izao. Ny fotoana tahaka an'izao ry havana dia miteraka alahelo na embona any aoriana any. Mety aminay fiangonana izany nefa mety aminareo mianakavy ihany koa. Kanefa ny fahatapahan'ny fifankazarana izay nitsimoka teo amintsika dia ingane ka aniry bebe kokoa ary amoa ihany koa izany fifankazarana nisy teo amintsika izany fa tsy le embona sy alahelo no mipetraka ao anatin'ny fotsika sy ny saintsika. Noho izany dia raisitsika ho fifaliana izao fifandaozana izao. Araka izany dia engane ka hitondra fifaliana ho anareo mianakavy kely ny fizaran-draharaha teto sy fitiavana ary manantena koa izahay fa nahazonareo traika efa ahafahana manitatra mandrakariva ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany sy ny fanomanana izay Jerosalema vaovao izany tombom-piofanana no tovozinareo teto amin'izao tempolon'Andriamanitra izao. Ny fanahy masina ny anjio manjakariva anareo eo ampanantanterahana ny iraka ny antsoina sy nanerahan'ny Tompo anareo ary toviny aminareo ny teny fampanantenana ao amin'ny Isaia toko 1:7 andininy 7 tapany voalohany manao hoe aza matahotra ianao fa mombanao ao. Angatahana ifamelana aminao nefa angatahana ifamelana aminao ry Tompo izay mety tsy fahatomombanana sy tsy fahatanterahana teto ary ifonanay aminareo mianakavy kely ihany koa izay rehetra tsy lavorary nandritra ny fiara-miasantsika teto
engane ho lasan'izany a ny alahelontsika sy ny embonembontsika fa fifaliana no ahafahantsika ifampatsiaro ka ho lesona hoentitsika anatsarana fanompoana eo amin'ny sa izay anyrana anareo sy sa mbola iesanay a ny zavatra rehetra ny rahantsika teto mbola hitonariny andriamanitra anareo a amin'ny toerana izay misy anareo a sy ny lalana izay mbola hodiavinareo ho famaranan'izao a dia anonona sokatra masina sy hivavaka ao anareo a ny mpitandrina amin'ny Isaia 2:7 no teny atolotra anareo a ampaherezana amin'ny anaran'ny tompo manao hoe izao Jehova efa niantso anao tamin'ny fahamarinana sy ny tantana hitananao ary hiaro anao ka hanome anao ho fanekena ho an'ny olona ho fanazavana ny jentilisy fatrifenao rivabe no anirana anareo dia mirary soa fantatra fa tsy hitondra afa-tsy baiboly ianao pastera miakatra pilipitra dia ho ambin'ny tompo amin'izay fikerezanay raha soa an'ny ramse zay moa ny fiantsoana ny vady amin'ny fitandra eo ny hivonevitsika ma raha soa anareo telo amin'nyrahalahy dia ho tonga taizao amin'ny tompo ianareo a mpiara miasa kaiky amin'ny mpitandrina hivavaka sika riavana tompo misaotra anao noho ny fotoana nahafahanay ny sitraka ny famalin'ny mpanomponao ny antsonao teto amin'ity fitandremana ity nandritra ny fizarandrara telo volana misaotra ny amin'ireo vady amanjanaky ny mpanomponao misaotra ny amin'ny fikerezan'izy ireo aina na marainandro na hariva na alina ary indrindra moa ny fotoana toy izao misaotra fa teo izy ireo nanaiky ny irakao tamin'ny fotoana manjombona teo amin'ny fiainan'ny fiangonana tamin'ny fifalian'ny fiangonana koa raha ankehitrindra amin'ny faran'izany fizandraraha zany dia fantatray fa tsy farananao amin'ity fiangonana ity sy amin'izy ireo ny asan'ny fahasoavanao enganenao mbola hanamaro isa ary hahabezan'ny fahasoavanao zany amin'ny reto mpanomponao izy dimy mianaka mitodika ny fanirana sy ny toerana nirahana aorian'izao dia nambina azy amin'ny zavatra rehetra hanome fahasalamana koa eny ambiny ny fanahiny mba havitany be amin'ny asanao Andriamanitra izay manery ny fon'izy ireo ka angatahany eo anatrehanao amin'ny fotoana rehetra eny io ka valio araka ny sitraponao amin'ny anaranao Jesosy no hanonanay ny vavaka amen ankoatran'izay a dia hanolotra ny fanomezana anaty valopy a ny fiangonana arak'izay a fitiavan'ny tsirairay isaoranay ny tompo no ny aminareo izay niara-ny asa taminay teto nandritra ny telo volana isaoranay manoka ny pastera mivadiny amin'izay fanampiana sy torohevitra azona miomana ho amin'ny fiatrehana ny fanompoana eo anivon'ny fiangonana isaoranay ihany koa ny braom-piangonana sy ny dekona ny loholona rehetra braony sampana rehetra niara-ny asa taminay a nandritra izay telo volana izay isaorana isika fiangonana manontolo ny amin'izay ny fampitondrantsika sy ny fampizarantsika isaorantsika ny tompony ny amin'ny zavatra rehetra dia mahatsiaro anareo mandrakariva amin'ny fivavahanay izahay ny isan'izay nanamarika manokana ny fandalovanay teto isotro fitiavana ary isaoranay ny tompo manokana izany a dia ny nandraisanay fampianarana ny amin'izay endriky ny fandaminana sy filaminana resaka organisation tena hitanay hoe niavaka tamin'izay fiangonana rehetra nalehanay izany dia isaoranay ny tompony nahitanay izany a dia atolotritsika ho azy irery ny voninahitra ny fiaraha-miasa eo anivon'ny fanompoana dia mbola hiara-miazakazaka eo amin'ny sehatry ny tompo mandrakariva isika ho an'ny tompo irery ny voninahitra amen izao no afatra tolona ho antsika vo avy nandray ny asa sy fampaherezana voasoratra hoe aoka isika anaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika mijery an' Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy amen raha isoa nitsodrano izay tononona sy atolotra amin'ny anaran'ny tompo
andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny ranon'ny fanekena mandrakizay izy any hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.